Ravina malala amin'ny tompo, ampifalinana zontsika miona toy izao indray amin'izao farany volana, ty ny andro farany volana amin'ity volana jona ity, izay azontsika miaino ten'Andriamanitra ary koa mifantoka tao amin'ny loha hevitra nomena tamin'ity volana ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alatsinainy 3 Jona 2022 imbanjinantsika lohahevitra hoe any tompo ny fahefana. Andeha riavana idera sy ankalaza me vonarin'Andriamanitra isika. Mirafy rambavao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany ankavanana sy ny sandra ny masina nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra amin'ny famonjeny, teo masin'izay nanehon'ny fahamarinany. Efa natsiaro famindram-pony sy ny fahamarinana tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita famonjen'Andriamanitsika ny vaza-tany rehetra. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
hivavaka isika. Andriamanitra mendrika tompony ianao ka nilaza sanafatra ny tokony ataonay. Ko mendrika ianao tompo nisaotra, nitera, nilaza, eny voninahitra no inarinao masina satria Andriamanitra tsy toa ianao. Tompo mpanotsy zay, ko no fahotanay dia mamindraha fo aminay. Soso madio zay mba fakeloka ary dio zay mba fampahotana. Fa noho ny fananao masina zay raha handeha ny mofinaina, anananay toky fa lehibe ny fiandriananao ary ianao ny fahefana. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, lovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 2 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:20 mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy. Ary Elikana nakany an-trano ny tany Rama, fa ny zaza kosa no fanompoavahana tamin'i Jehovah teo anatrehany Eli mpisorona. Ary ny zanaka lahin'i Eli dia tena ratsy fanahy, tsy nalala an'i Jehovah. Ary izao ny fanaon'ny mpisorona tamin'ny olona. Raha nisy olona namono zavatra atao fanatitra, dia avy an'ny zatovo mpisorona nitondra fitrebika telo rantsana teny an-tanany raha mbola nandrahoina ny seny. Dia natsindry ny tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika, na tao anatin'ny fahandroan-keny, na ny vilany be, ka izay rehetra azon'ny fitrebika tao dia nalay mpisorona ho azy. Ary izany ny fanaony tao silo tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Raha tsy mbola nodorana ho fofona ny sabory, dia avy ny zatovo mpisorona ka nanao tamin'ilay lehilahy namono zavatra atao fanatitra hoe: mehona tsatsika ho an'ny mpisorona, fa tsy hakahena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Ary nisy olona nanao tamin'ny hoe: hodorina aloha ny sabory, dia amin'izay vao alainao izay sitraky ny fonao. Dia novaliany hoe: tsia, fomeo ankehitriny izao ihany, fa raha tsy izany dia halaiko an-keriny. Ka dia lehibe indrindra ny helik'ireo zatovo ireo teo anatrehan'i Jehovah, satria halan'ny olona mifanatitra ho an'i Jehovah. Fa Samuela nanao fanompoam-pavahana teo anatrehan'i Jehovah raha mbola zaza, ary nisalotra efôda rongony fotsy izy, ary anaovan'ireny akanjo kely izy, ka netiny ho azy isan-taona izany, raha niara-niakatra tamin'ny vadiny hanatitra ny fanatitra fanao isan-taona izy. Ary Eli nitso-dranan'ny Elikana nivadika ranao hoe: omeny Jehovah zaza amin'ity vehivavy ity anie ianao, ho solon'ilay voatolotra ho an'i Jehovah. Dia lasa nody izy mivady. Ary Jehovah namainga ny Hana, ka dia nanananaka koa izy ary niteraka lahy 3 sy vavy 2. Ary Samuela zaza tombo teo anatrehan'i Jehovah. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana mofinaina ho antsika anio ka noranisika teo Samuela voalohany toko 2 1:20 ka hatramin'ny 2:20, dia tantara milaza nanompon'i Samuela teo anatrehan'i Eli sy ny toetra ratsy ny zanaka lahin'i Eli sy ny nampilazan'Andriamanitra ny lozany Joazy. Ny sakafom-panahy ho anao anio ary havana amin'izao andro farany amin'ity volana Jona ity, ibanjenantsika aloha hevitra hoe antompo ny fahefana. Dia izao no tokony ho fantatsika: ny fanompoan'Andriamanitra tanterahana araka ny fandaminana. Zany ry havana, ny fanompoana an'Andriamanitra tanterahana araka ny fandaminana. Ny zanaka lahin'i Eli dia voalaza fa ratsy fanahy sady tsy nalala an'Andriamanitra, nefa zanaka mpisorona. Zava-doza no nataony satria nandika ny fomba-pivavahana izay lalàn'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra. Ilay anaran'ny rainy no nentina nanapatra fahefana ka naneren'ny olona hanaony tsy fanao. Tena fahotana teo anatrehan'Andriamanitra izany, ka natezitra azy. Ny nataon'izy ireo dia nitarika ny olona hankahala amin'ny fanatso an'Andriamanitra ary niady lavaka hamoronana elanelana eo an'Andriamanitra sy ny olona. Ry havana malala, ankatoavy izay lamina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana mba handrosoan'ny mpino ary mba hahafalin'Andriamanitra ny tompo. Misaotra masa dia manoro lalana mandrakariva amin'izay atao. Ary zava-dehibe ho antsika ry havana mahafantatra izany. Ny fanompoan'Andriamanitra koa dia izao handraisana fahasoavana. Izany handraisana fahasoavana. Rehefa nandray valim-bavaka hianaka niteraka ny Samuela dia natolotra nompo an'Andriamanitra ny zanany. Tena nanompo Samuela na dia mbola zaza ary tena nompo fa tsy nitakina nitady tombotsoa manokana tahaka ny zanakely. Tao anatin'izany dia nanohana sy nikarakara azy ireo ray aman-dreniny mba hahatomombana ny fanompoana. Nasehony fa mpanompo mahatoky izy. Vokatr'izany dia novangin'Andriamanitra indray hany
ka niteraka dimy anata. Tsy ny andrandra fahasoavana kory no anompoan'Andriamanitra, fa ilay fanorantena sy ny fatokina azy no tena zava-dehibe. Koa izao tatero ny fanompoana ho azy. Zava-dehibe zany ravanao fiainantsika ny fanompoana an'Andriamanitra io, nefa ny entsoina sy ny fidianana anao ka anatanterahanao zany ho voninahitran'Andriamanitra. Ray izany ry havana, deo an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Mila tanterahana araka ny fandaminana zany ary koa andraisana fahasoavana. Tompo vavaka aminao izahay ho amin'ny firenenay. Naiky ny fahefanao mamelona sy atahotra anao Andriamanitra. Vavaka aminao izay ho andreo marary, vangy manokana ireo Jesosy, sotrandreo anyhoy ny fahefanao manasitrana, toany koa ny tontolon'ny fahasalamana. Tompo ampinoninao ireo manamanjo, toaninao ireo maresika olona sy ireo sahirana, tsinjovinao ireo any am-pigadrana. Atao ny fihazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana, ny vavakay, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay nampiandrana koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisan'ny finoana ry havana nijodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra anao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana ny tanakavana amin'ny fahamarinako aho, ho Jehovah Andriamanitra aho. Amen. Ho an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.